Amarantsika ny tolon'ny taranja baolina lavalava dia ny fikambanan'ny tanora etsy Andravoahangy eo anivon'ny fiangonana fitsika Makosy indray izy ity izay nikarakara lalao taranja baolina lavalava tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama tamin'ny ity tolakandro ity hoentiny namana zakino amintsika ny famitinana izay lalao izay. Ny ekipan'ny 15 volts Nosbe sy ny FTA ho an'ny sokajy division voalohany Elite 2 miampy ny ekipan'ny Sokara sy ny TFMA ho an'ny sokajy division voalohany Elite 1 no tafita amin'ny famaranana amin'ilay fifananana rugby karakarain'ny fikambanan'ny tanora Andravoahangy na ny FTA. Izany dia fantatra tao aorian'ny manasadalana natao androany teny amin'ny kianjan'ny Malakama Tanimena. Cuma dikrikin aku. Kau ni bola malting. Itu. Ada variasi nama bola masuk. Teo amin'ny Elite 1 aloha dia nomontsany ny ekipan'ny TFMA Kasina reto miakanjo mainty amin'ny sary reto tamin'ny isa 27 ekipan'ny Matadoriano Spadrana. Noloha izay dia tamin'ny elanelan'ny isa 27 ihany koa no nandavon'ny Uskara ny ekipan'ny SOE. Ho an'ny Elite 2 indray dia resin'ny 15 volts Nosbe tamin'ny isa 17 ny ekipan'ny ATI Vandry. Tamin'ny isa mavesatra 13 kosa no nanamotsana ny ekipan'ny FTA ny ekipan'ny CSM Mandilaza. No entina nanokatra ireo manasadalana ireo dia nisy ny lalao an'ny sokajy division faharoa. Tamin'izany no nanlian'ny ekipan'ny 15 Sahabe Nosbe tamin'ny isa 13 ny ekipan'ny 15 Atsapa avy any Atsapandrano.